fanahy ny voninahitra fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao andraisanao toromarika azonao famonjena isitranao ny fiainana mandrakizay andosiranao ny faverezana mandrakizay andraisanao toromarika handresenao ireo olana maro samihafa anatratraranao ireo vina sy ireo fanambonao eo amin'ny fiainanao manokana andraisanao fanovana sy fanavaozana hanova ny tontolonao manova ny fiarahamonina fanahy ny voninahitra famonjena fanasikanana fanambinana fahagagana iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina tianao Jesosy tsy mahazo resy ianao fifandraisana 033 40 324 74 034 96 792 92 fanahy ny voninahitra amin'ny fo fendry falinandray sy amitiava miramirana no androsoana ianao ao atokantrano amin'izao fotoana izao amin'ity takariva ity izay avy ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra izay tarihan'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina indray no mandroso ao atokantranonao ary raha ohatra ka tratranay eo mpisakafoananao dia miraranao izay azoto homana amin'izao takariva izao nangatay aminao namany dia ny fotoana kely fotsiny mba anananao faharetana sy anananao mety anananao tombotsoa ihany koa ny amin'izay zavatra ho resainay aminao hoe tsy anananao tanjona manokana ihany koa eo amin'ny fiainanao izany ka tsy mandeha irery eto fa misy lehilahin'Andriamanitra izay eto akavanako mpanompon'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina izay mpamorona fiangonana fanany voninahitra miaraba pasteur. Miaraba pasteur Christian dia miaraba anao zay manatrika ny vata fahitalavitra amin'ity aneo ity fotoana foimonja no iresantsika eto kanefa zavatra misy lanjany misy vesatra mety anampy anao raha mety anao ny zavatra resahana eto aza tonga dia malaina avy hatrany fivavahana indray fa mba manandrama oliana ihany aloha so dia mba manampy anao ary ny zavatra resahanay eto aza atao sakana mihitsy ny antoko-pivavahana misy anao hoe za mivavaka ry ananina za mivavaka ry ananina fa enoy ihany aloha so dia mba ilainao ny zavatra resahanay eto na nydididina ny momba na nofy no zavatra ny resahana farany teto dia mbola somary hiditra kely amin'izany aloha isika androany dia rehefa aveo isika iresaka anireo karazana fahafatesana mitohitohy amina datina fotoana mitovitovy ao anatina fianakaviana misy olona pasteur Christian manko zany mifanesesy loatra ny olona maty ao amin'izareo ao mampalahelo ary zay no resantsika eto androany satria misy zavatra tokony atao manoloanan'izy io mety efa mivavaka ianao fa mety mbola tratran'izany ankoatran'le mangataka amin'Andriamanitra misy zavatra tokony atao manoloana io zavatra io satria io Andriamanitra io ange manoro hevitra sady manoro lalana pasteur Christian hoe zao atao zao atao zao atao fa indraindray ny kristianina mihitsy ny manatsotra zavatra nefa victime foana nisy rano zao nahafaty olona tao anatin'ny baiboly io rano no miimpacte ny olona amin'ilay tanàna azadino fa ny rano eo amin'ny tanàna anankiray dia misy fiantraikany amin'io tanàna anankiray ny rano manodidina antsika eto zao io anao mahafantatra zary inona daholo ny rano manodidina an'ity mahajango ity fa misy fiantraikany amin'ity tanàna ity tsy le rano ny olana fa le zavatra anatin'ny rano dia ny rano tamin'ny tanàna atao hoe Jericho indray andro ry pasteur Christian mahafaty
ny zanak'olona amin'io tanàna io tsisy raha amandray ny maty a fa zanaka foana ny maty mandevin-janaka daholo ny olona amin'io tanàna io mandevin-janaka tsy mahavanom-boly de rehefa tonga tao Elisa lehilahin'Andriamanitra ny atao lehilahin'Andriamanitra dia lehilahy ny ranon'Andriamanitra nampitondrain'Andriamanitra afatra spesifika zany hoe ity afatra ity no ampitondraina azy nampitondrain'Andriamanitra afatra no soran'Andriamanitra zay ny atao hoe lehilahin'Andriamanitra rehefa tonga tao lehilahin'Andriamanitra atao hoe Elisa de nitangorona tamin'ny olona tamin'io tanàna io de zao nytenen'ireo olona reo hoe ry lehilahin'Andriamanitra indrisy tompoko ozy tsara toerany ty tanàna ty arak'izao hitanao zao saingy tsy mampahavananaka matimaty zany ny olona amin'io tanàna io ny zanaky ny olona amin'io tanàna io matimaty mandevin-janaka foana mandevin-janaka foana mandevin-janaka foana raha am'izao zany ka misy poto ny jirama de isaky ny mihetsika dia mahita olona mametaka petadrindrina filazana manjo nantsoiny ray nody any amin'ny ray raha ny isaky ny poto isaky ny rindrina dia ahitanan'izany isaky ny mihetsika de misy labasy misy miaritory ao misy mandevina foana de inona ny vaolana nomeny Elisa ndana ozinareo maka lovia vaovao zay le resako hoe misy zavatra tokony atao fa tsy hoe mivavaka sy mitaraina ary mangataka n'Andriamanitra fotsiny mandehanareo maka lovia vaovao dia asio sira ao anatiny PDB ny kristiana tsopo fotsiny am'izao miantso an' Jesosy kanefa vola lasibatra satria ohatra manoa tsinitsinina ny taridalana omen'ny fanamasina na hoe ny karazana direktiva omen'Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina io lazainy fa manompo sampinay ary zay mataka-javatra ka manompoka misy zavatra ataony ndana maka lovia vaovao dia asio sira ao anatiny dia hoeto any amin'ilay fiandohan'ny rano tanàna ny tsy mampavananaka any amin'ny rano no amahana n'ilay zavatra inona na tonga ny olana io nisy nanozina ilay tanàna de any amin'ny rano ny fanahy no mipetraka iza ny nanozina ilo tanàna io Josua izy io tanàna io Jeriko nasain'Andriamanitra nidorana io tanàna io indray andro de nanozina i Josua hoe ovaozina eo anatrehan'i Jehovah eo izy izay manangana nyty tanàna ity indray no zonina zany io tanàna ny Jeriko io ka ny ain'lay matoa nozy ny saziny amin'ny fanorenan'ny vavadiny ary ny ain'ny faralahany no saziny amin'ny ananganana ny fanambanina na mety mifambadika kely ny vavady sy ny fanambanina ohatrohatran'izay zany hoe ho matianaka zay manangana n'io tanàna io zany hoe nisy teny zany efa navoaka ny olona tany aloha tany de no azon'io tany io no azon'io rano io zany teny zany zany ange mahatonga olona misy fotoana matimaty amina toerana anankiray satria misy teny efa navoaka momba n'io tany io na momba n'io rano io de izay no miatrape an'ilay olona mahatonga l'olona matina mahatonga ny olona victime misy olona le matimaty mitohitoy ireny misy teny efa navoaka ny olona tany aloha tany misy an'le olona momba mianakavy misy teny efa navoaka ny olona tany aloha tany misy olona le misarabady mianakavy misy teny efa nitonony olona tany aloha tany tsy afa miala reo olona reo noho ny am'izay teny no vitsora ny olona tany aloha tany zany tenina lehilahy anankiray atao hoe Josua amanjatry taonany tsy mety foana ny herin'io teny io nisy olona nanankarena am'izay taty arina taty Hiela ny anarany Hiela avy any Betela nanambola anangana ny tanàna ny Jeriko maty ny zanany Lamato sy ny zanany Farala le trano vita fa ny zanany maty de nahita le trano vita ny olona de me maro am'izay ny olona nipetraka tao nanao trano de zay manao trano zany manina daholo matimatianaka daholo de zay no natonga andreo nitarena tamin'ny Elisa hoe tsara ty toerany ty tsara ty tanàny ty arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano le rano eto zany mamono olona tsy hoe mandeha any anaty rano le olona de maty fa zavatra viany mamono an'le olona am'le tanàna de tany am'ilay rano no namahana azy ka zay mahatonga amin'ny teny andao any aziona andeha hianatra ny tenin'Andriamanitra sy ny tokony atao fa na Izahay izao aza de efa victime tamin'ity resaka asany ratsy fanasy ny fanozonana ataony olona ty saingy tsy Izahay am'izao tsony zany fa efa tonga ny andro ny fahatakarany tonga ny andro ny fahazavan-tsainy
vakeo vetivety ny salamo faharoa amin'ny zato teny andiny fa 7 hatramin'ny faraiky amin'ny 20. Vakiko amin'ny anaran Jesosy fa izy mitazana tany fitoerana masina any amin'ny avo tany an-danitra no tsinjovany Jehova ny tany mba hiaino fisentony mpifatotra sy hanafaka izay voatendro ho faty mba ho torina anziona anaran Jehova torina iza hoe anziona torina iza tsara anziona ya ny anaran Jehova ary fiderana azy an Jerusalem io ziona hitariana ianao io hoe tongavany e ziona tongavany satria ziona ny anarana nomena an'ilay toerana ivavahana atsy analakely atsy tena marina tsy ho trano ny ziona fa le atmosfera ao mihitsy ny ziona lay tontolo iainanao mihitsy no ziona dio ny baiboly hoe any an-danitra Andriamanitra mitazana hitany daholo zany ny zavatra rehetra miseho eto amboniny tany eto za hitany ianao hitany nataony ranona hitany nataony ranona hitany de misy karazan'olona ozy mifatotra de misy karazan'olona koa voatendry ho faty zany hoe nitenyreny olona ho faty izy fa Andriamanitra maninona manafaka an'izay olona voatendry ho faty izay fa misy toriteny mila renesina ao aziona misy taridalana mila renesina ao aziona mba ahafahana Andriamanitra manafaka anao amin'izay fahafatesana izay. Misy olona zao tsy avy eto Majanga fa viany amin'ny tany lavidavitra any fa manatitra faty isaky ny mihetsika inefatra faravakely anatin'ny ray taona manatitra razana satria maty vonovonono misy hery mamono ny olona anatin'ny fianakaviana io pasteur Christian tsy maintsy misy maty foana ao anatina fianakaviana fo vetivety maty zana Kanada fo vetivety maty zanadravava fo vetivety maty ravavin-drena fo vetivety maty rahalahy fo vetivety de izy koa ny maty koa rehefa avy ao ambadikeo misy olona anankiray izay mandefa nio tsipika pahafatesana io ollo mihitsy no miasa ao ambadikio fahafatesana io ary misy olona afaka miteny amina fasana hoe toriny ranona ndray amin'ny manaraka satria isika zany eto ambony tany ity ne varina mitady vola varina mianatra varina miady seza amina politika varina miady amin'ny olona varina manao zay zavatra mahafinaritra anao fa misy olona ara-pana mahataka zavatra manjaka eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fahefana ara-pana ananana de victime fotsiny olona nisy zanakanabaviko tena mahay baolina be mahay baolina izy de mpanao baolina mihitsy ny asany ary karamaina miresaka baolina izy de zay papa izy satria izy papa ny antsony ana nandeha nanao baolina tamin'ny toerana anankiray de rehefa resara zareo de tezitra le olona tamin'le tany ambanimbany voatra le toerana ambanimbany voatra fianareva-tsinanany hoe lehilahy ianareo raha tsisy zavatra mahazo anareo tomobile mandeha tsara zao nandehanana izy mianakavy fa tonga de mato azy eny an-dalana eny de netindray de nandeha de maty hatramin'ny jiro maty tomobile mpantaraiky de natory eny amin'ny lalana eny noho ny amin'le teny tonon'ny olona tany hitanao zany fa misy olona anankiray afaka mamoaka teny tonga de manova tontolo manimba zavatra mihitsy misy tsenany olona mandeha be zao ry pasteur Christian fa teny ataony olona indraimbavany mampikatona an'io ka ny zava-misy anefa de zao tsy azo torina ny olona loatra zany inona ary ny fitoriana ndeha ataonao inona ny plainte hoentinao any amin'ny polisy na any amin'ny fitsarana amin'ny zavatra ohatra zany izy teny fotsiny nataony tany ambadika tany ianao tsy mahafantatra hoe ianona tompoko de anamsavy anah de mitaraina aminareo aty tsisy ninina azonao atao de victime anao de potika eo de rava eo de eo ianao hatram'izao eo ianao am'izao misy olona mijery atsika am'izao nanana tsenany roborobe teo sady mpivavaka fa io izy ny raisina am'izao tsisy nininona tsony potika milentika rava tena rava nisy olona nanana efa nanana teo mini market efa amanofinofo grande surface
tena nandeha be tena nandeha be tena nandeha be efa mikirakira trany amina miliara fa tampotampoka teo tonga dia mikatso io mini market io misavovona am'izay ny trosa za zao maheno an'ilay olona miantso azy isaky ny mihetsika amin'ny telefona manompa azy miteny ratsy azy hoe elaha olona tsy matoky manana mauvaise foi elaha mpandaingela satria isaky ny anotanina izy ovinany volanay a omena de manonona daty anankiray eo fotsiny izy mba hivitany le resaka de tonga nefa le daty izy tsy mahita hoe avy aizany azahoako vola de maro be ny olona miantso azy de va maneno le telefona io ndray pastera za lehilahy be ohatry ty de zany mahazo ana io ndray fa vanompa ndray io teny ratsy any potika tanteraka nefa mla nanana na izy azy a nianatra tany amina firenena vitsivitsy tany ampitan-dranomasina firenena vitsivitsy tsy toerana iray nianatra manambola manampahaizana manana diplôme manana ny maizy azy fanasiny olona milentika fotetaka za ozy pasteur teo nampanao location des voitures ary nanana Hyundai H1 maromaro ny H1 tam'izay fotoana zay Hyundai H1 vao nivoaka mihitsy misy any amin'ny 3 4 5 enina mampanao location an'ireny izy fa tonga dia potika daholo io rehetrarehetra io potika daholo tsy hitanao zay voanao enatra sisy tsisy fomba hanodinana alay mini market tsony katona tanteraka de nisy fotoana moa zany a mahitana amin'ny télé ohatra zao de niantso ana pasteur afaka mandray anavy anao afaka mandray anao aza aizany misy anao de nomeko azy le toerana tam'izay fotoana zay de tonga za pasteur izy ohatran'izao ny fiainako de nitantarainy le izy fa zaho izy a tiako mba ho traitena manokana ty ambadika ty tsara be ho anetaetanao fa leo tongava hianatra ny tenin'Andriamanitra any am-piangonana fa ity tsy vita ny fampiresaka amin'ny proete de délivrena anao fa tongava mihitsy iay ny toroteny tongava iaina am'ilay atmosfera ao anatina ao am-piangonana satria enao aloha mila tonga zanak'Andriamanitra fa tsy hoe miconsulte pasteur fotsiny de ametratanana de délivrena de tsofina rano de mandeha tsia mila inao ateraka indray ho tonga zanak'Andriamanitra ny antony herina maizina angely miady aminao e fanjakana maizina ny miady aminao principauté fanjakana maizina autorité any maizina le miady aminao zay ny mahatonga anao tsy resiny diplôme anao zany zavatra zany tsy resiny fahafantaranao olona zany zavatra zany tsy resiny sourire commercial zany zavatra zany hoe tsikitsikinao daholo ny olona vidy zavatra ao de tave mikatona ny tsenanao potika ny fiainanao carte bancaire tsy miasa intsony miantso anao ny banque miantso anao ny mpanan-karena miantso anao ny olona rehetra manana vola aminao miantso anao ny tompo-trano zay ny nanofanao trano hivarotana miantso anao daholo io rehetrarehetra io miantso anao koa hatramin'ny zanaka nona za papa hatramin'ny zafinao satra nytolotoloranao zavatra reny enatra sisy fanjakana ny miady aminao fanjakana ny aiziny principauté autorité ny maiziny no miady aminao dikan'izany mila ianao ateraka Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra fa tsy ampy le catéchisme sy ny sekolelady tary am'mbola kely tary de miteny anao hoe kristianina de amin'ny anarany raisiny zanakariny vanamastamena tsy rara iny devoly zany tompoko tsy ahoany devoly zany io anaran'i Jesosy io angery pasteur arakaraky ny refiny ay hery anatin'ny olona manonona azy ny herin'io e na mahery zany anaran'i Jesosy fa miankina amin'ny hery anatin'ny olona manonona azy koa ny hery mivoaka amin'io azonao ve zany zavatra resako zany ka na ampiasa ny anaran'i Jesosy anao za tsy maintsy tavavoaka misy hery ve anatinao io ambony ve ny ara-panahinao satria nisy olona atao anatin'ny baiboly zanaka Skeva zanaka mpisorona zany hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra nanonona ny anaran'i Jesosy teo ambony olona nanana démonia hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay torin'ny Paul mila ataonareo de oziny démon fantatra Jesosy resanao ary fantatra koa Paul le resanao finareo kosa momba iza ozy izy nietsika ny démon napalapala ny devoly reo naratra de nilefa nandeha nilefa ny palapala sady nitsoka ny anaran'i Jesosy ny tononony
fa izy ndray no nitsoka rehefa avy eo rehefa nandiany devoly ka tiako tenena zany na nianatra katesizy ianao na nianatra sekolalady ianao na mandray fanasan'ny tompo ianao fa manahoana ny hery ao anatinao ao manahoana ny ara-panahanao na akaiky ny paster na zanaka mpanompon'Andriamanitra ianao nininna toeranao nininna voninahitro nininna gradinao na minizaniza ianao fa ianao rehefa niherin'ny maizina ny manafa no miady aminao io tsy resinao zany raha tsy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra be dibe ny olona manana ny toerany mijery atsika amin'izao fotoana zao eo ambony kanapéany be dibe ny olona manana ny vonany amin'izao fotoana zao mijery atsika fa tsy fantatra izy raha anatin'ny 4 sy anatin'ny vitre fumée iny sy anatin'ny confort iny ty olona tegny ka miatrika ataky avy amin'ny herina maizina satria maro amin'ny olona amin'izao fotoana zao ny ananany olona lolompo noho ny amina zavatra nitranga dia asiany olona manginginy victime izy fa tsy voatery hita iny amin'ny endriny lasivatra izy misy heriny maizina miady aminy nasiany olona ny piteny olona ny ravany olona arena mety mbola misy fa misy zavatra hafa mikika ho aminy ao fa tsy fantatry ny olona ety ivelany zany fa izy ihany no mahafantatra an'izany tsy ho tafavoaka amin'io ianao raha tsy ateraka Andriamanitra aloha ianao fa rehefa zanaka Andriamanitra ianao vo afaka miady amin'ny devoly am'izay misy olona manko nalay miapangatsika rehetra ireo devoly raha devoly ve zay iady amin'ny devoly mba tonga avao izy io no hita ny zavatra ataona ianao raha devoly zay de iady amin'ny devoly hoe tsy maharitra ny fanjakana zay miady an-trano i Jesosy fa mila ateraka indray ianao vo afaka miady amin'ny devoly satria ny tenin'Andriamanitra hoe izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly mila ateraka indray ianao de mila ampianarina ianao de ozy hoe mila tonga any am-piangonana mihitsy de izy moa nety fa ny vadany tsy nety rehefa tonga izy de miaraka amiko eny foana izy miaraka mivavaka ampianarina hatramina mifadianina natao daholo zavatra tsy ary miainana hatramina olombelona zany mifadianina zany hatramina fifadikana hatramina mandohalika tsy ary natao zany mandohalika zany fa ianao rehefa voy ianao tsy maintsy hitady an'Andriamanitra ianao anetry teny ianao miaraka teny amam-bolana vitsivitsy nitrosa efa any amina miliara niaraka tena tsoroko tsy teoneo de niva zay tsy miambo hoe vo miona aminay anao de miova ny zava-misy tsy zany ny anay ka ndao hianatra ndao hiaraka amin'i Jesosy fa mila nkeloko avy amin'ny tompo aloha mandray fiadanana ateraka indray miaraka amin'i Jesosy eny ampandehanana mahita ny vokany ianao eny ampandrasana mahita ny atiny volana vitsivitsy tety arina miditra antsehatra Andriamanitra niva ny olana tondra orinasa anankiray natanjatanjaka izy taty arina taty de niova tanteraka ny zavatra nisy niova tanteraka ny lokony fiainana ka ozy aho hoe rehefa niarina maizina ary pasteur Kristan miatakeny olona anankiray olona ray ihany ingeny ao ambadik'ilay indray fa manapotika fiainany olona tsy tavavoaka ny olona raha tsy Andriamanitra miditra antsehatra manafaka azy pasteur iya mety mbola mieritreritra anao hoe nangataka fotoana ihany koa satria ianao mihitsy zao nyresanay amin'izao fotoana zao ianao mijery anay io tao anatin'izay hoe tenin'Andriamanitra zay satria mety misy ihany koa zay mijery antsika pasteur voateny ho faty mihitsy mety nisy fahafatesana ihany tao anatina fianakaviana na tao anatina prêt-à-pot zay nisy azy fa saingy variana izy kanefa efa tsy ndroa tsy nitelo tsy niefatra misesesy zany araka ny lazaina atao pasteur ary nitorony ihany koa manaraka zao de mbola andinika venao de mbola angataka andro venao tongava auziona andeha hideran'Andriamanitra anatony an'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra tsy ampy fotsiny loe manompo an'Andriamanitra hoe miantso ny anaran'i Jesosy fotsiny fa tena mitombo ao anatin'izay fahalalana zay mety potika ihany koa ny fiainanao amin'izao fotoana zao tadidium fa mbola misy vaolana ho anao io zany hoe efa nilazaina teto lay favalo tsy hita maso kanefa miatake anao de inona tokony atao manatona tonga ao anatina fiangonana hianatra amin'ny alalan'ny tolo teny zay ilainao mianatra satria fiarana amin'Andriamanitra de fianarana amin'ny alalan'ny tolo teny zay renao izay reto hoe pasteur taloha zany tena nisy araka ny lazainao zay nisy katesisy nisy fombafomba fivavahana zay nitezananay mihitsy fa rehefa niditra tao anatin'izao fiangonana zay nitorona Andriamanitra
sy nianaran Jesosy zao sady nianatra ihany koa teo zay vao fantatra anay hoe hay misy an'izany afaka raisina ve dy Jesosy Kristy ty afaka iresana Jesosy Kristy ty afaka ivavana Jesosy Kristy ty afaka utopoina sy ny rehetrarehetra afaka mitombona ny baiboly ty tsy fantatra anay tany alomo fa rehefa nanompo tao anatin'izao fiangonana zao zay de natakatra kay ty baiboly ty mifono zavatra soratra masina mifono an'Andriamanitra tanteraka am'resaka hoe soratra masina zany hoe tsy ampotsiny hoe vakina lay soratra masina fa ianarana zay le fitombona ka aza miandro tsony hoe ovinany fotoana aza miandro fotsiny hoe mbola angatakandro zao fotoana rapitso manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra ziona iantsotsika nanaranaandriamanitra lay zona araka antenen'ny pasteur teo tsy toerana fa eo ny fanatrehan'andriamanitra zay tontolo zay iantsona ny anaran'andriamanitra misy ny fanatrehan'andriamanitra rehefa eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra anao ninina zay zavatra hoe materanao tsy ampianarina zany olona pasteur anato misy numéro io afaka tsoina afaka noratana message afaka irisanao zavatra mahazo anao kanefa ny tsara kokoa de ny ho tonga eto majangy ianao mijery alay zao rapitso fotoana io sabotsy sy alady zay anao miasa raha mbola zakanao moa ny zava-misy tendana miasa aloha fa ny olona pasteur raha na miasa za rehefa marary manapaka de mandeha amin'ny dokotera rehefa tsy zakanao mandeha amin'ny dokotera na fotoana fiasana azy fa reo zanao miasa ndao ary raha mbola zakanao ndana miasa ndana miasa raha mbola zakanao fa rehefa tsy zakanao io vitanao ny manapaka zay zavatra atao na rendez-vous na asa na fanasana lamba na misy vahiny tonga azonao atao mihitsy miteny azalo misy toerana alehako fa aleo amin'ny manaraka ary za manoro hevitra hoe rehefa tsy kanto tsony le izy aza mahita excuse enao idirako kely le nofy de ijanontsika nisy madama anankiray ozy hoe za pasteur izy rehefa tafaraka amin'ny olona ka tonga ny rotona de misaraka zany reny mahazo anazy rotona de tsy maintsy misaraka rotona zany tsy maintsy misy fanatitra chiffre 2 na terna tao ambadika tany na ombo roa zany na ondrikondrika roa zany na bengo roa zany sy ny tany zay le tontolo ara-panaresahako aminao azy ary misy zavatra mahanan'izany anatin'io baiboly io ary ao azionao pasteur misy écran ery aloha ary de avoaka eo ny soratra masina zay vakavakainy ao zay avoaka eo le soratra avy amin'io soratra masina io ny angany révélation sy ny faminanina fa tsisy fanambakambakana olona zao de zao hitanao eo ny baiboly mivoaka eo ny baiboly ary aposina ividy zay tsy manana de jerena fa isaky ny rotona de misaraka isaky ny rotona de misaraka isaky ny rotona de misaraka zay foana de rehefa nampianatra momba ny nofy teo vao napatsahivy ny fanamasina azy tany anatin'ny tany hoe izy koa efa nisy fotoana nano nofy tamin'izy mbola nanambady zany isaky ny ariva matetika de anaty nofy nisy ehoana lehilahy anankiray matanjaka de io lehilahy matanjaka io manambady anazy izy nefa manambady hafa manko tambola tany aloha tany misy mpianatra prof science nanay miteny hoe raha vao ianao manofinofy miaraka amin'ny matory amin'ny olo io mila manao vehivavy ianao zay tany aloha tany tsy zavatra ohatry zany le izy fa olona manambady izy kanefa manofy iarahan'olona amin'ny alina de misy toa natosiny le olona hoe alako aso de bevoka amin'ny alina io nefa izy manambady de rehefa aveo i olona io ny teny taminy andaonao hiaraka amiko de noentiny olona io niaraka taminy izy anaty nofy io tany anaty rano de ny zara roa zany rano ohatra n'le film le rano masina mena amin'ny zara roa iny de rehefa eo izy netinidina tany ambany tany any ambany rano any iza ay de zay rozy niaraka tany ambany rano tany de tonga tany ozy nisy varavarana de misokatra mihitsy de niditra tany ro zareo de mazavazava be ihany mamirapiratra be falifaly ny olona tany rehefa nahitanao izy falifaly tonga vahiny ka inona mony atao any pasteur Christian fa nao cérémonie ny fiarahany amin'ny olelahy zay hitany tao anatin'ovy io de zavatra manta daholo izy no an'ny olona any ka tontolo hafa ny any
de zaho ozy ny teny efa nga tsisy motro aty anareo tsy mahandro azo amin'ny teny motro zany aty satria raha misy zavatra tena tsy zaka ny satana dia niafo n'andriamanitra sy ny rahany zanakotra de tapitra le nofo de io zany ny fototra mahatonga azy misaraka io foana satria lay fanahy io efa vita fomba tamin'ny tany anaty rano tany zana mpianatra momba ny nofo vo ny verina tany aminy nofo tany amin'ny 2017 ateo amin'ny 2025 ny verina tsarony nefa an'ny sorsa lay izy misara-panambadiana io foana de tsy maintsy amin'ny alalan'ny zany no amahana azy hoe taiza ny sorsa amin'ny alalan'ny sorsa zany fakana hoe rasinina any ongotana de tsy mitranga tsony zany tsy fantatry hoe izy anao mijery anay am'izao fotoana zao ary inona ny manjo anao inona ny mahazo anao izay tsy vaolana fa izay mpitondra n'lay vaolana samiafo zany vaolana dia avy amin'ny jesosy avy amin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra ny herin'andriamanitra ny fahasoavan'andriamanitra ny famonjen'andriamanitra ny fagagana avy amin'andriamanitra tongavy ianao andray an'ilay fahasoavany tondraka ia mitondra stylo tondray baiboly raha manana midira cyber ireny de manaova téléchargement na application baiboly na teny malagasy na teny frantsay na teny anglisy ento andao hianatra tenin'andriamanitra de andao afahany ianao raha mety ianao raha pitsoa asabotsy amin'ny valora sasany maraina sy alady amin'ny valora sasany maraina de izy fotoana lehibe ao amin'ny dimy maraina amin'ny efatra maraina zany efa misy miantsoantso mivavaka ao satria tsy misangy amin'ny vavaka ny ao azy ionao ka te laza amitsika ianao victime misy maty io foana olona ray ny ao ambadikeo nge mamono io tsy voatohatra ao zany tsy voatohatra ao satria ny fasany efa sokafany olona raha tsy midy mihitsy io inareo tapitra hiditra any nareo fa mila idiny io ny fanidinana io misy zavatra atao anatin'ity baiboly ity misy natao hoe varavarany na hoe porte varavarany tanàna varavarany fasana varavarany fanambadiana baiboly io miresaka varavarana foana resaka tsy ampy ny fotoana manko fa manaraka tsika iresaka an'zany varavarany zany iresaka misy fotoana misy varavarany kibony olona ny idiny sasany de tsy miteraka izy varavarany fonja ny sokafany sasany de miditra any isaky ny mihetsika olona io noho ny amina varavarana misy varavarana mira idina eo amin'ny fiainanao de tsy mitranga aminao tsony io zavatra io ary misy varavarana mila sokafana de hitranga aminao zay tsy nitranga taminao hatram'izay zio nanalakely tongava eo bazary marolaka eo de ankavanany bazary mahita pavé anao de mandehatra any amin'ny faran'ny pavé de misy an'ireny paipaika avy reny maneny foana io vio de mitsofoka amin'ny vavahady io ianao de ao misy anziona analakely tonga ao ny tomobile tonga ao ny moto nao moyen de transport nao rehetra afaka miditra any avokoa izany topitatsika mianakavy raha malinanao zany zavatra resahana izany afaka miantso afaka manoratra afaka mitsidika ny page Facebook pasteur Isidore Andrianirina io numéro iasy io sady WhatsApp izy io kanefa ny tsara kokoa de ny tonga raha pitsosy amin'ny alady izany zay ny fotoana atsika teto pasteur Christian sotranao niaraka teto tain'Andriamanitra ianao tain'Andriamanitra pasteur velomatsika rehetrarehetra mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko tsy mahazo resy ianao fanahy ny voninahitra fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao andraisanao toromarika azonao famonjena isitranao ny fiainana mandrakizay andosiranao ny faverezana mandrakizay andraisanao toromarika handresenao ireo olana maro samihafa anatratraranao ireo vina sy ireo fanambonao eo amin'ny fiainanao manokana andraisanao fanovana sy fanavaozana hanova ny tontolonao manova ny fiarahamonina fanahy ny voninahitra famonjena fanasikanana fanambinana fahagagana iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina tianao Jesosy tsy mahazo resy ianao fifandraisana 033 40 324 74 034 96 792 92 fanahy ny voninahitra